Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le Jite. Itel manolotra ho anao ny le Jite. Itel série S16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny elvia soja sy elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny le Jite. Bijouterie Pantsou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho andrehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le Jite. La saveur ultime des fruits. Kaisin Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Kaisin Mall vous présente le Jite. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous présente le Jite. Softex, pour nous, est tellement nous. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le Jite. Nifndai, Muras Mafi, Nefa Matanzaka. Techno vous présente le Jite. Techno, expect more. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le Jite et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Alatsinainy telopolo novambra roapolo sy roa arivo miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fampahalambavao ny le Jite amin'ity androany ity. Ireto arao avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Paperline, le choix de votre succès. Natokana ho an'ireo mpianatra mahay indrindra ny sekoly manara-penitra raha ny fanambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany. Nandray ny andiany manaraka tamin'ny fanampiana azy Rakotoerinirina Angelo, ilay tovolahy kely namoy ny fianakaviana iray manontolo tamin'ny fiotsahan'ny Vadobe teny tsy mialonjafy ny taona 2024. Nisy ny fifandonana teo amin'ny mpiasa tao Breville sy ny orinasa iray tsy miankina tao an-toerana Omaly. Tafatsangana teo anivon'ny anteny Merandoholona ny komisiona manokana amin'ny ny fanadihadiana manoloana ireo tranga teto amin'ny firenena. Azo tombony indray manomboka amin'ny alarobia izao ireo mpikirakira ny tontolon'ny fikarakarana tao endrika amam-bika amin'ilay hetsika cosmetics karakarain'ny Canal 7 Events eny amin'ny Plaza Ampeflo. Isan'ny hoarahintsika atao anatin'ny fampahalam-baovao avokoa ireny rehetra ireny fahentsika anokafana izany ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity atao anatin'ny La Une. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Mpianatra tsy aisaina no mahazava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Vaovao mahakasika ny toetry ny andro avitrany ary no entsika anombohana ny fampahalam-baovao androany. Sitraka ranorana eto Analamanga manomboka ny oalina na rahampitso atalata raha ny vinavina ny teknisianina mpamantatra ny mety ho toetry ny andro etsy Ampandrianomby. Aritra 3 andro eo farafahakeliny izay orana mikija izay ho an'ny faritra Analamanga. Tsy betsaka araka ny nahina hatreto ireo rotsakorana tamin'ity herinandro ity na izany aza efa miroso amin'ny fandraisana fepetra ahafana miatrika ny fahavaratra ireo tompon'andraikitra. Pierdina Razafindramanana sy Yanja Rakotonorainy. Ny alefin'ny herin'ny tohana miaro amin'ny rivo-doza vokany ahinany sy ny rotsakorana ho an'ny faritra Analamanga izay anomboka any oalina na rahampitso hoy ny teknisiany anivon'ny meteo androany. Aharitra eo amin'ny 3 andro eo izay orana izay. Niteraka fidinany maripana ihany koa etsy andaniny izay rotsakorana izay. Vinavinaina hatrany amin'ny 17 degré Celsius ny maripana farany ambany. Fa raha ho Analamanga manokana raha tahintsika androany alina be dia mety misy ihany koa izay herintsika izay zany hoe le oram-baratra avy amin'ny faritra manodidina zany no antenaitsika hoe kisaka magaty amintsika ho an'ny androany. Fa raha ny tena hoe eritreretina zany dia ho an'ny rapitso. Rapitso talata voalohan'ny volana Desambra zany vao tena hoe miakatra be ny chance na ny herintsika isitrana Analamanga rotsakorana. Talata voalohany faharoa hatrany amin'ny 7 na 4 volana Desambra.
misitraka izay orana izay ihany koa ny any amin'ny faritany fianaratsoany io alina raha toa ka ny tany amin'ny tapany atsimony afovoantany omaly no na azo orana. Tombanina ho antonony fa tsy ho betsaka ny rotsakorana amin'ny ity herinandro ity ho an'ireo faritra voakasika ireo raha araka ny fanazavana trany. Mbola tsy tena hoe amin'le firafitra le orana mivatravatra be le tezitra amin'ny androm-pahavaratra tsika zao zany hoe les ondes de convergence intertropicale zay ela be tsy nahenontsika azy a efa andalam-pidinana aty amin'ny ilabolan-tanytsika izy fa mbola manodidina ny eo amin'ny fehtany eo amin'ny équateur izy amin'izao a nivokatra zay amin'ny kapobeny zany ny oram-baratra aty amintsika aloha mandra-pahatonga ny eo aty amintsika dia saika ny tolakandro a na ny voamaraina be a na ny takariva dia ndikan'izay zany raha toka tonga aloha be ny orana dia manodidina ny eo amin'ny farafahalohany eo amin'ny manodidina ny amin'ny rombifolo sasany a matetika izay aty amin'ny faritry ny afovoantany somary atsimitsimo Antsirabe Amorony Mania Matsiatra Ambony fa ny Analamanga zany matetika ny orana atao hoe tonga aloha dia manodidina aty amin'ny ray sasany amin'ny roa amin'ny telo. Misy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny météo sy ny BNGRC amin'ny fampitam-baovao ity farany izay efa nanamafy ny fepetra hiatrehana amin'ny loza amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Fa natokana ho an'ireo mpianatra mahay indrindra ny sekoly manara-penitra raha ny fanambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany. Isy ny fitampam-pahaizana ka ireo tsara noty indrindra tamin'izany no isitraka ny sekoly manara-penitra. Fepetra napetraka izay mifanohitra amin'ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra laharana faha-efatra fanamorana ny fidirana hianatra ho an'ny rehetra nefa izany fanazavana. Voasokajy ho an'ireo mpianatra mahay indrindra ny sekoly manara-penitra eto Madagasikara. Arakaraky ny fari-pahaizan'ny mpianatra mantsy no ahafahana miditra eny amin'ireo sekoly. Nilaza mazava izany ny ministry ny fampianarana androany. Tsy natokana velively ho an'ireo mpianatra sahirana manerana ny nosy araka izany ny sekoly manara-penitra. Efa nanambara raha teo ny filoha fa mila fahamendrehana ny mianatra amin'ny sekoly manara-penitra ka isan'izay io fepetra no takiana io. Voalaza ao anatin'ny tanjony fampandrosoana maharitra laharana faha-efatra izay misahana ny fanatsarana ny fampianarana ny tokony anamorana ny fampidirana an-tsekoly ny mpianatra rehetra manerana ny nosy sy ny anatsarana ny foto-dravitra samifandraika amin'izany. Saingy ny mifanohitra amin'izay anefa hatreto ny fanambarana nataon'ny fitondram-panjakana. Nampatsiahy antony nananganana ny sekoly manara-penitra etsekilan'ny filoha androany teo ampitokanana ny EPP somandrakizay. Amalina ny etaeta ny ray aman-dreny sahirana fa ihany koa ireo mpianatra izay lavitra fianarana no antony ananganana izany. Tsy voalaza ny kosa nandritra ny kabariny fa ireo mendrika indrindra no isitraka ny sekoly manara-penitra. Rehefa nidinika tamin'ny ramatoa minisitra, rehefa nidinika tamin'ny niponina tety dia hoe tsy EPP ihany no atao fa aloha atao hatrany amin'ny CEG mihitsy. Ary tsy EPP ihany koa fa sambany ihany koa zany ao anatin'ity dia apetratsika ary misokatra ihany koa ny préscolaire zavatra lehibe loatra zany ary ity sekoly ity zany no modely indrindra amin'ny sekoly manara-penitra zay napetratsika manerana ny Madagasikara. Misa 540 ireo sekoly manara-penitra efa misokatra manerana ny nosy amin'izao fotoana izao raha araky ny antotanisa voaray. Mpianatra 707 no ambara ho efa misitraka izany. Izy ireo izay tsy maintsy nandalo fitsapam-pahaizana na mpianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina na tsia. Fanandray ny andiany manaraka tamin'ny fanampiana azy Rakotoernirina Angelo ilay tovolahy kely namoy ny fianakaviany iray manontolo tamin'ny fiotsahany Vatobe teny tsy mialonjafy ny taona 2012 sy 2000. Fanomezany toky avy amin'ny filoha teo aloha Erajonary Mampianina ny fiantohana iray manontolo ny fianarany mandra-pahatafitany izay soa matsara. Tsy eto an-toerana ny filoha teo aloha saingy manaraka hatrany ny fivoarany ezaka ataon'ity tovolahy ity no nivokatra tsara izay azony tato anatin'ny 2 taona monja dia mitohy hatramin'ny farany ny fandraisana an-tanana ny hoaviny. Rindra Tahiry sy Dolpha Rakotomiaina no mitondra ny antsipriany makasika izay. Nanomboka taona voalohany teny amin'ny LTC Angelo no efa niantohan'ny filoha teo aloha ery Rajonary Mampianina mivady ny fianarany iray manontolo. Hiatrika fanadinana baccalauréat amin'ity taon'ity ny tovolahy izay 17 taona. Efa nahazo BEP tamin'ny taondasy izy ary isan'ny mpianatra mendrika indrindra satria nahazo irony mention bien irony tamin'izany.
manana vy ny Angelo ary mahatsiaro manana andraikitra ho mendrika kokoa hatrany manoloana ny finiavan'ny hafa hanampy azy. Dia mbola hiezaka ihany koa amin'ny examen manaraka baccalauréat secteur tertiaire Jite mitanjona mba ho tafita ho lasa expert comptable. Isan'ireo nitondra takaitra goavana ara-psikolojika no ny namoizana tao anatin'ny indray alina monja ny fianakaviany ray manontolo i Angelo nandritra ny fiotsahany ilay vatobe teny tsy mialonjafy roa taona lasa zay. Izy rery no hany sisa velona tao anatin'izany. Ankehitriny ny faravavy tamin'ny reniny no nandray antanana ny fitaizana azy. Roa taona izay tsy mora indrindra saingy tonga hatrany ny fanampiana avy amin'ny ray mpiay azy dia ny filoha Rajoanarimampianina. Marina moa zany ny fomba fanabeazana sy mpitazana amin'ny Angelo dia tsy dia nisy fahasamihafana satria efa zatra mifanerasery zay teo amin'ny ray aman-dreniny dia mora ho anazy sy ho anay ny mpandray. Zay no zavatra nisy dia izy koa moa nanaiky tamin'ny hoe aiza no hipetraka dia hoe aloha zaho amin'ny fara fa za tsy andeha aiza fa dia aloha zaho amin'ny fara raha vavindreniny raha teo koa moa zany makiobotsomby azy moa zany tena marina dia zay dia raisinay ampitiavana sy anna kotony zanakay zany tena marina. Tsy tapaka ny fanampiana isan-taona ho an'ny Angelo rehefa manomboka ny taom-pianarana vaovao. Fitaovam-pianarana feno, solosaina, kitapo sy kojakoja fitondra mianatra ary fiatrehana ihany koa ny mbola fisorohana ny valanaretina Covid-19. Mariky ny fanomezan-danja ny fanohizana trano ny fianarana na inona mety ho antony na sakana ary ny fahatsapahana ny mahazava-dehibe ny vokatra tsara hoentin'izany eo amin'ny fampandrosoana firenena ny fiatsika nataon'ny filoha Rajoanarimampianina na dia tsy eto an-tanindrazana aza ny tenany hoy ny sekretera général national ny antokatro VM. Ny fourniture scolaire complète ary misy kiraro izy io ary misy vola ary misy ordinateur dia misy masque ary misy gel. Zay zany no fanampiana izay tolotany filoha Rajoanarimampianina. Fampanantenana efa nataony io fa hanampy anao mandra azahoanao baka. Teny lehilahy lehibe, teny ray aman-dreny izay kana dia tsy eto ny toerana azy izy dia tsy maintsy tanterainy izay fampanantenana nataon'izay fa sanatria kory tsy manao kobakambava izy fa zavatra niteneniny na mpanantenainy tsy maintsy ny tanterainy. Misaotra ny Andriamatoa filoha sy ny vadiny ara-mipiara-miasa aminy nanampy ana amin'ny fianarako mba nahafahako mitombo fahaizana ary manana diplôma. Anatin'ny famolavolana ny paikady nasionaly ho an'ny fampivelarana fen'ny ankizy ireo ratsamangaiky amin'ny sanany ankizy eto Madagasikara sy avy amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena atambatra ireo hevitra avy amin'ny tsirairay mba ahafahana mamoaka vahaolana maharitra anatsarana ny taranaka faramandimby ho avy ny firenena ho ireo tompona andraikitra amin'ny sanany famolavolana ity paikady nasionaly ity. Mila fantatrin'ny rehetra nefa ny olana misy eto Madagasikara vao afaka mitondra vahaolana lona izany feno aza Ariana sy Rivinirina Tekaleo. Taorin'ny fianan'ny fikambanan'ny firenena mikambana ho an'ny fahasalamana ny OMS tamin'ireo mpanao gazety manoloana ny fampitana ireo antontan-kevitra tsara ho fantatry ny mpanao gazety mahakasika ny fampivelarana fen'ny ankizy na ny développement de la petite enfance dia niroso tamin'ny atrikasa fanambarana hevitra andrafetana ny paikady nasionaly indray izy ireo mahakasika ny ankizy niaraka tamin'ny ratsamangaiky rehetra misehatra eo amin'ny fiahina ny ankizy misy fiatraikany eo amin'ny lafiny maro mantsy ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny fampivelarana ny ankizy. Ny olona ny tena fototry ny fampandrosoana firenena tsy ny resaka fananana volamena, tsy ny resaka fananana renakibotany, tsy ny resaka fananana zavaboary ananantsika dolo zany fa manintsika mbola miadikisitra hatramin'izao ny antony dia tsotra fotsiny le olona zany mbola tsy mpolom-pirenena afaka mampivoatra n'ilay firenena. Raha maka ny ohatra anankiray fotsiny jereo Japon
potika tanteraka tao aorianany ady lehibe faharoa fa tsy niantra 5 taona fotsiny izy dia fanfaninana tamin'ny États-Unis izay avy nandresy anazy zany hoe anatin'ilay olona le izy fa tsy anatin'le tsy le manodidina mihitsy zay mahatonga hoe tokony isahiranana mihitsy ananana olo-pirenena vanona zany zay le dingana voalohany voany akibony sasa dia efa tonga dia efa karakaray. Mahana anjara andraikitra ny rehetra ao anatin'ity sehatra fampivelana ny ankizy ity, eo ny fanjakana foibe, eo ihany koa ny fiarahamonina ary ny ray aman-dreny. Mahana ny ray aman-dreny moa zany lola-arana fa ny zavatra izany atao zao koa masy tena hoe ny tontolo manodidina misy koa zany no kitihana satria vita teatro gasy ity dia andrafitra an'ilay paikady nasionaly dia rehefa vita izay paikady nasionaly izay dia angataka tohana avy amin'ny rantsamangaika ny fitondrana zany ny mpikarakaranyity hetsika ity ahatonga an'ilay zavatra izay tapa-keto zany ho ampiarina ary tena hoe lasa politika zany hoe any ministera ny fampianarana misy hatramin'ny resaka ny fampianarana ny amin'ny ambaratonga ambony ny amin'ny resaka médecine sy ohatr'izany dia efa misy momba ny petite enfance zany tonga dia efa ampiarina any zany. Ampiarina avy hatrany ny paikady rehefa mahazo fankatoavana ara-dalàna, miisa 5 ireo singa mahafeno ny fepetra amin'ny fampivelana fenon'ny ankizy, eo ny fahasalamana, ny sakafo feno, ny fiarovana, fahalalahana mianatra denkely ary ireo fitsaboana mamaly ny filana. Mbola ny fampalalamba avao ny le Jite hatrany no arahinao amin'izao alina izao azo ato anatin'ireto vaovao manaraka ireto indray ary ny actu. Fa nisy ny fifandonana teo amin'ny mpiasa tao Breville sy ny orinasa iray tsy miankina tao an-toerana omaly. Ny sakana orinasa io tsy hamokatra kroma 9 camion izy ireo noho izany tsy manara-dalàna. Raha ny fanazavana mpiasa 30 mahery no voalaza fa naratra vokatra izay. Antony nanamafisan'ireo mpiasan'ny kroma fitakiana ahafahana manodina ny orinasa sy anefana ny karaman'izy ireo 12 volana. Perdina Razafin-Dramalina sy Yanja Rakotonoraindy no mitatra amintsika ny andindiny makasika izay. Ampolon'ireo naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpiasan'ny kroma ao Breville sy ny orinasa tsy miankina iray izay nitatitra kroma 9 camion niala teny amin'ny toerana omaly. Izy ireo izay mpiasan'ny kroma avokoa ny kasany anakana io orinasa io tsy tatitra ny kroma miainga avy amin'ny orinasa kromita malagasy. Nambarin'ireo mpiasan'ny kroma fa antsokosoko ny fitaterana ireo kroma noho ny orinasa tsy manana taratasy fahazon-dalana anondrana izany any ivelany. Niezaka moka an'ilay kroma ny APC. APC moa zany le orinasa partenariat taminay. Dia rehefa moka an'ilay kroma izy maly zany dia sakanan'ny mpiasa teo a Breville nanao barazy zany ny mpiasa sy mivady aman-janany. Tokotokony tamin'ny 9 heures zareo no tonga teo le camion avy any Andrimiana. Dia avy eo nanafatra force avy any Ambatondrazaka zareo nandrava an'ilay barazy tao dia be da be moa ny olona naratra soran'Andriamanitra tsy isainana foy. Tafavoaka zareo le kroma satria atody miady amam-bato tanapolo ny mpiasa sy mivady aman-janany miaramila sy ny gendarme no etsakila ny fanandrana aminazy nanapoaka lacrymogène eo amin'ny 20 teo zareo miaraka amin'ny basy. Efa ela ny ela moa tena tsy tohatry ny mpiasa tsony ilay izy dia niala ny mpiasa zany dia lasa le camion. Mitanila ihany koa ny fanomezana fahazon-dalana anondrana kroma raha toa ka nikasa ny anondrana tahirina kroma iray alina taona ny orinasa kromita malagasy ampodinana ny orinasa izay nikatso am-bolana maro. I orinasa io kosa nefa nomena alalana ny anondrana kroma omaly izay no amafisina fa antsokosoko ary tsy ara-dalàna. Zay aloha tsy fantatra hoe anodinana an'ilay orinasa na fa ny mampalahelo zany dia autorisation kroma ny amoahana an'lizy nefa tsisy vola hiditra ato amin'ny kitapom-bolan'ny kroma satria le APC zany fa orinasa manokana izy. Dia eto ny mahavariana zany avaizany ahafahany nanana an'ilay permis d'exploitation. Raha ohatra ka amin'izao fitondrana zao na tamin'ny fitondrana teo aloha dia ameo le daty izay olona nanome an'ilay izy. Dia raha ara-dalàna ny taratasiny tsy adala akory izay mpiasa ny sakana an'izany zavatra zany. Milamindamindrantsy ny toedrarao any Breville raha toa ka mitohy etsekila ny hetsika ataon'ireo mpiasan'ny orinasa kroma eny Ampefiloha mitaky ny andoavana ny karaman'izy ireo nandritra ny 12 volana.
Efa nisy ny fifampiresana tamin'ny ministry ny Ariana Kibonitany sy ny lohatra ny stratégique izay tsy mbola nahitam-bokany hatreto. Fa notsenain'ny polisy teo am-baravaram-piangonana ny filoha teo aloha Ravalomanana marika tany Soavinandriana. Polisy mitondra fitaovam-piadiana no niditry ny faritry ny fiangonana. Nanontany ny fandaharana asan'ity filoha teo aloha ity vantany niala teo amin'ny faritry ny fiangonana izy. Ny lehiben'ny distrika any an-toerana no nirotsaka nanazava fa antom-pisian'ireo mpitandro filaminana ireo ny hanaparitaka vahoaka raha mikasa ny hamory vahoaka ity filoha teo aloha ity. Ny toy tamin'ny lalam-pirenena voalohany iny ny fanarandina ataon'ireo polisy ny azo an'Antananarivo. Feno aza Ariana sy Rivinirina Tekaleo. Pagale invece tinerò ti appiamunerò con lo giù. Aí se vai metro. Direção com a sua chef district de tap. Manano programa no. Mudiako. Tahaka izay ny fandraisan'ny filoha teo aloha an'ireo mpitandro ny filaminana niditra avy hatrany ny tokotanim-piangonana vantany vao nivoaka ny varavarana izy. Efa niandry ivelan'ny faritry ny fiangonana ireto mpitandro ny filaminana ny rongo-basy ireto. Antony anaparitaka olona raha misy ny famorim-bahoaka ataon'ny lehiben'ny mpanohitra ireto polisy ireto araka ny fanazavana. Ina tena atao zao satria zay zany ina problema mba tsy isinona hoe fivorivorina dia fiangonana ve tsy vorona tsy any am-piangonana tsy misakina ny vola fiangonana zay fa sao dia mivoaka ivelan'ny fiangonana mamorivory olona dia zay no antony anaovana an'izay aty am-piangonana ve natao non tsy nahita any am-piangonana zay fa mivoaka fotsiny raha vao mivoaka dia misy fivoriana ivelany dia tsy mety. Inona na tonga naty am-piangonana natao ohatran'izao nga mbola tsy misokatra fiangonana firavan'ilay fiangonana zany hoe après ny fivorian'ny fiangonana anao sao dia mamory olona aty ivelany dia zay no za fa lazanareo za tsy mamory olona mihitsy zay afaka mandeha anao fa tsy anareo kokoa ny baiko mihitsy amin'ny anio efa tresaka anio zay fa afaka mandeha anao firavanmanana za tsy manareo fa fantatrao fa chef district manatanteraka baiko mampatony fitondràna tsorana amiko mihitsy mba limbidia satria na vizavian'ilay mpiangona mahamenatra mahany. Mitovy amin'ny fanakanana ireo olom-boafidy ano tatitra ity fietsika ataon'ny mpitandro ny filaminana ity izay ny lehiben'ny distrika no nisy solovaka ny ankalana nanazava tamin'ny lehiben'ny mpanohitra fa eo ireo mpitandro ny filaminana anakana ny famorim-bahoaka raha misy ny fikasana anangona vahoaka rehefa vita ny fitaom-pivavahana. Mahavarina nefa ny famorin'olona atao rehefa mitokana fotodrafitrasa ny fitondram-panjakana eo ihany koa ireo fampisehoana isan-karazany ankalamanjana mampitangorin'olona tsy misy ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana dradradratraina amin'ny haino manjery-panjakana. Ny toy ny fanarahindreto polisy reto rehefa nahazo ny lalam-pirenena voalohany hiazo an'andrenivohitra ny fiara nitondra ny marika Ravalomanana sy ireo miarady aminy. Tsy say manantona akaiky ny fiaran'ity filoha teo aloha ity ny fiara nitondra ireo polisy ireo fa manao tazan-davitra rehefa mijanona ny fiara eo aloha dia mijanona ihany koa ireo polisy. Nanokana fotoana mihitsy ireto mpitandro ny filaminana nanaraka ny Ravalomanana tany an-toerana. Ao anatin'ny fandaranasa ve izany ny fanaraha-maso ny fandaharam-potoana andreo izay ahina anakatsakana ny fitondrana. Fa nosokafana omaly kosa ny fankalazana ny jobily fa 50 taona ny fiangonana Luterana Malagasy Ambatofinaky. Andro iray toa zato an'ireo mpino izany satria afaka 10 taona indray vao hisy ny fankalazana ny fa 70 taona manaraka. Entina hanararaotana hananganana sy hanavaozana fotodrafitrasa maro eo anivon'ny fiangonana ihany koa ny fankalazana ny jobily tahaka izao ary dia hoaraintsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny akon'izay miaraka amin'ny Stefan Rakotomalala. Andro iray toa zato an'ireo mpino kristianina ny fankalazana ny taon-jobilin'ny fiangonana izay atao isaky ny 10 taona. Omaly izao dia nankalaza ny fanokafana ny taon-jobily fa 50 taona ny fiangonana Luterana Malagasy Ambatofinaky izay isan'ireo fiangonana zokiny indrindra ny orina teto Madagasikara. Anisany zokiny be fiangonana Ekalema Ambatofinaky ary fiangonana mitaiza kristianina maro ary anisan'izany zahay dia mba misy
fiorenana mafy amin'ny finoana isika topo amin'izao taonjobely fahadimapolo amby zato taona izao ka afahantsika manao ny asa mpanompoana rehetra araka ny voalazan'ny Paoly amin'ny Galatianina toko fahadimy andiny fahaenina finoana miasa amin'ny fitiavana. Tonga ny anatrika sy ny aranankalaza ny fotoam-panokafana ity jobily fahadimapolo amby zato taona ny FLM Ambatofinaky ity ny solon-tena-mpanjakana sy ny solon-tena ny fikambanana FFKM. Noraisin'izy ireo fiombonana sy fiaraha-mivavaka indray ity fotoana ity taorian'ny fiatrehana ny valana retina COVID-19 teto amin'ny firenena. Taoriana ny toejavatra samihafa izay anolovantsika efa tsy fotoana vitsy na nehoana fiombonana da teo amin'ny zavatra mitrano teo toejavatra nampalahelo namozantsika ny ray aman-dreny finoana fiangonam-piarahana malagasy sady finoana FFP mampianasa ny finoana FFKM mampianasa koa tao anatin'ny fotoana tena tsy nahafantsika fametatava mihitsy ary loatra n'izao fotoana izao ny avana manala tsy amoazana fotamana fanehoana feno ny fiombonana satria isika na dia malaza tena irahihany andalovan'ny fiangonana ny sedra maro samihafa ka naharitsitsika tamin'ny fahoriana fa izao kosa tsika mitafy an'i Jesosy Kristy tompo ka hanoya amin'ny vavaka koa dia mitondra mivavaka ny fiangonana Ambatofinaky. Taona nararotana zavatra maro amin'ny velarana ny fiangonana araka izany ny andro fankalazana ny jobily tahaka izao. Isan'izany ihany koa ny fanavaozana ny fotodrafitrasa ary ny fananganana tsangam-bato entina namarihana ny taon-jobily. Fa tafatsangana teo anivon'ny anteny mirandona ny komisiona manokana amin'sana ny fanadihadiana manoloana ireo tranga teto amin'ny firenena tahaka ny fitantanana ny fiatrehana ny valana retina COVID-19 ny lositra tao farafangana ny fampidirana fitaovam-piadiana tany amin'ny taona 2012 ary ny raharaha doublon ao amin'ny lisy-pifidianana aroary. Fototry ny krizy miverimberina ny fanontaniana tsy misy valiny nanapa-kevitry ny handrainy andraiky ny teo anivon'ny parlemanta ambony na ny anteny mirandoolona ka lany nandritry ny fivoriam-be azon'ny rehetra hatrehina tao anosy ny fananganana komisiona hanao famitorana mikasika ny fomba fitantanana ny hameana ara-pahasalamana tanaty fiatrehana valana retina COVID-19 teo ihany koa ilay lositra tao farafangana miampy ny komisiona hanadiady ny fampidirana fitaovam-piadiana teto amin'ny firenena malagasy tamin'ny taona 2014 ary faefatra ny fikarohana mikasika ny raharaha doublon tanaty lisy-pifidianana. Mety mahatonga krizy zany ny any mety mahatonga ny manontany tena ny olona dia atao anaty fahamarinana tokoa fe nalany an'ilay olona lany tanatin'ny fifidianana. Inona no tombontsoan'ny firenena hijanonana izany fanontaniana. Mety misy tsy vita io azo atao io na tsy anatin'ny session ary zany zay ny lalàna nefa mety tsy vita ihany koa no ny fahasarotana dia afaka mitohy satria zay dia anatin'ilay ataoko hoe finoana sy ny hoe misy ny fitohizan'ny fahampanjakana dia ho atolotra n'izay sénateur satria tsy ny ravana tsina ny sénat raha ny ravana moa ny sénat araka ilay tolotry ny filoha-pirenena dia najanona daholo tokoa ilay izy fa navela tany amin'ny antoko politika fa hevitra hafa moa rehefa aveo hoe najanona nefa taonanao ihany dia atolotray raha ohatra misy ny tsy afitanana izy. Ny lalam-panorenana no mamaritra ao anatin'ny andinin'ny faharoa amby zato fa fomba iray ahafahan'ny parlemanta mamantatra ny fiasan'ny governemanta ny komity mpanao fanadihadiana. Andreo komision ireo ao anatin'ny fitoana izay organisatsika azavia valanao be folo no soloantsika afaka fotoana foy valanao be folo ireo be avitan'ny komision zao dia maty anjarana eny fotsiny zavatra misy aefatra ny komisiona manokana izay ho atsangana ka senatera no andrafitra io komity io. Etsy ankilan'izay kosa nanao hevitra manoloana ny tsify sy ny teti-bolo eo anivon'ny anteny mirandona ny Florivo Rakotovao notsoiny ny fanambarana nataon'ny Praiministra milaza fa misy vola ao amin'ny kitapom-bolan'ny Sénat. Fanampanazavana. Andriamatoa Praiministra ny henoko nolazainy tatitra taty amiko nilaza hoe ajanony amin'izay le ady hevitra le fanehoan-kevitra hoe tsy manambola ny Sénat fa manambola ny Sénat.
zay ny amalinana izy fa tsy hoe finiavana ny teny olon-dehibe akory fa izy no miteny a ozy aho hoe ngamba anatin'ny tsy fahalalana izy zany budget zany mitazana fa tsy tazan'ilay circulaire milaza n'lay hoe tsy azo ampiasaina ny vola atao amsena zay ny dikan'le taux de régulation e ka rehefa lazan'ny ministre ny finance amin'ny circulaire hoe 0% taux de régulation tsy azo ampiasaina zany a lay budget ny sénat nefa tsika zao fa novembre décembre tsika rapitso de ozy a andre mato premier ministre antanio ary ministre ny finance so de tsy miera aminao ary ministre finance manao andray satria premier ministre ny eny lehibe ahoana le premier ministre ny avela ho diso ohatry reny avela tsy mahafantatra ohatry reny fa lasa sanatriaviko olo-dehibe loatra ka miteniteny foana na ny tena ratsy indrindra de lasa mampandaingy anay nefa zay mba miezaka hoe nampiseho ny pirofo mihitsy hoe itireto any za zavatra resanay za fa tsy hoe politika tsy mitovy io na toy izao fa de taratasy avany amin'ireo fahefana mahefana anao an'izany no naseho anay ny anareo mpanao gazety ny teneninay ny teniny eo amin'ny bureau permanent ny teniny président commission finance ny teniny questure hoe zao anefa fipetraky la izy de bagaka ihany zany zay mahen'ny premier ministre milaza hoe tsy mahafantatra ve zany le premier ministre sa andaingana le premier ministre sa miezaka amin'ny mampandaingy anay tsy tsara zany fa anjaton'ireo fitarainana tonga eny amin'ny antenimiram-pirenena momba ny ahitany madio mivadika ady eloka izay mazava miafara amin'ny fanagadrana manoloana io indrindra dia miantso ny ministera ny fanazariana ny tany sy ny ministera ny fitsarana ijery akaiky sy anaramaso ary iaino ny fitaraina ny fianakaviana ravelona nosy Bruno misolo tena niponina mikasika ny olana aratany eny Antananandrano Avaradrano ny vaomera-piainy Tsimbazaza ankoatra izay ihany koa dia nanamafy ny solombavambahoaka Novembre Olodina mba tsy hisy ampiasa amin'ny fanaovana tsindry azo lena ny anaran'ny filoham-pirenena amin'ireo raharaha mampifamaofao fanararotam-pahefana izay mahazo vahana amin'ny ady tany ireo Rindra Tahir sy Dolpha Rakotoniaina. Mitoy ny fiainon'ny vaomera momba ny fanajariana ny tany izay tarin'ny filohany Novembre Olodina momba ireo fitaranan'ny vahoaka arany tsindry azo lena sy ny fitondrana ny etaetan'izy ireo manoloana ny mpanatanteraka na dia efa nolanin'ny antemin'irem-pirenena zany volavolan-dalàna natolony. Taorin'ny fivoriana ataon'ny vaomera manokana dia hoentina eo anivon'ny birao maharitra amin'ny 14 Desambra ho avy izao ireo fitaranana anjato momba ny ady tany madio izay mivadika ho lasa ady eloka ary miafara amin'ny fanagadrana noho ny fisian'ny tsindry ataon'ireo olona na orinasa milaza ho manana fahefana. Isan'ireo raha nitatitry Novembre Olodina ny ady tany eny Antanandrano Avaradrano izay taranan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fianakaviana ravelona nosy izay misolo tena ny vahoaka eny an-toerana. Ka mitaraina ny vahoaka eny Antanandrano indrindrandrindra tamin'ny anagadrana n'Andriamatoa Ravelona nosy Bruno satria dia ady madio io tena ambonany telma ady eloka zay procuration tsy nampiasaina akory izay na le olona ary meky satria resy foana ny orinasa telma hatrany amin'ny cassation tena amorona an'io ary ny zavatra nampalelongo fianakaviana zay ho dinihan'ny voamiereto indimy naka fangatany telonaka nanao fangatana LP izy certificat médical dimy tany de araky ny fitarainany de misy solona amin'ny présidence ao manao tsindry eny anivon'ny fitsarana eny anivon'ny tompon'andraikitry satokajiny zay manontonona ny anaran'ny président ary tena no milaza avy zany président république zany olona roapolo tapitrisa no hiadidiny ary afaka mipiasan'ny fiadidinan'ny république ka izay netsona ministère amin'ny fitsarana netsona ministre tonga eto moa ny dirikabany netsona ministère amin'ny fanajariana ny tany nametraka fialatsiny fetoko ny talen'ny kabinetrany ambarana etoana fa izay député de mahazo manao motion de censure afaka manala ny gouvernementa raha ilainy zany. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny ady tany ao Manakary izay najariany ny vahoaka ampolo taonany saingy nisy nanao antson'izay ary nanagadrana ponina vitsivitsy. Mitatratrany nosy be Elvila ny fanaovana amboletra ny tany ny madinika izay avadiky ny mpitoro ho ady eloka ho an'ny vaomera momba ny fanajariana ny tany sy ny fitantahan'ny fananantany dia azo lefena ny fanararotam-pahefana ataon'ireo milaza fa akaiky ny fitondrana. Manana maizanay zay fa tsy hoe sanatria zay olona kaikikaiky an'ny filoham-pirenena any de maninitsindry anay ty daholo ka ankehitriny dia eto lapan'ny démocratie amanjatony fa reto moa ny satonan'izay reto dossier aseoko anareo reto de any amponja daholo ny olona amreto reto resahana zany
satria mahita irika foana le mpanambola zay tsy manana problème am'zay orinasa voakasika ato a no voatonony eto androany aoikolao moa ty fampifantarina vahoaka fa ny fitondram-panjakana de mihainy foana eto ny lapan'ny demokrasia fa tsy any amin'ny télé sy radio tsy eny amin'ny treize mai tsony fa efa manana fitondrana maritra tsika ka izay de sarotiny amin'ny resaka fananatany ity sarotiny am'ty resaka ny anivo fitsarany ity satria ny fandio raisiny tsy maleo mifandito retandroka ka rehefa misy tsy mety eny de ny filoam-pirenena voatonontonona tsy hoe akory miditra an'izay mialatsiny afa nalaza be tamin'ny tambajotra hoe misy olo amin'ny présidence mifamaly amin'ny député Brunel hoe anao mety azo ahongany eny mialatsiny nanendra nifidy ny vice président io de zahay fa tsy ny olona tany amin'ny présidence akory afa amin'ny présidence sasany TGV mamparerd ka akehitriny de mitarainy reo olona telo reo na ny an'nosy Belfile be de be no midratra na ny any fianaratsoa na ny any an-tanandrano enimbola nandriamatora velona nosy no migadraina tany nefa de resaka aty tany le izy omena avy hatrany ministran'ny fanajariana ny tany sy ny ministran'ny fitsarana ny tsaokevitra na résolution oentin'ny vaomiera manoloana ny bureau maharitra afaka tapabolana miantso ireo ministra roa ireo solombavam-bahoaka mba anaramaso ny fandehanan'ny fitsarana momba ireo rahatelo lehibe ireo ankoatra ireo raharaha ady tany anjatony nandrasan'izy ireo fitarainana fa atsarainany sy ny mangarahara eo amin'ny fampidiram-bola amin'ny jono eo anivon'ny ministera piay indrindra ny fanomezan-dalany ny taratasy fahafahana manangom-bokatra sy ny fanondranana any ivelany efa tafapetraka eny amin'ny ministerany jono ny varavarana tokana hikarakarana ny taratasy rehetra ilaina amin'ny fangatana ny permis de collecte ny tamberim-bidy avy amin'ny sehatry ny fanangonam-bokatra azo tamin'ny jono Andranomasina sy Andranomamy izay nahazona mahery iray miliara sy 500 tapitrisa tamin'ity taona ity rindra tahiry sy Dolfa Rakotony iaina isokatra manomboka ny 15 ny volana Desambra ho avy zao ny fotoana fanangonam-bokatra manaraka ho an'ny sehatry ny jono ezaka manokana apetraky ny ministera ny hisiny mangarahara bebe kokoa eo amin'ny fanomezan-dalana ny anangonam-bokatra na ny permis de collecte sy ny fahafahana manondrana zany ankoatra ny efa nametrahana ny varavarana tokana na ny guichet unique eo anivon'ny ministera anjono de tanjona amin'ity taona ity ny fanaraha-maso hentitra kokoa ireo ivitoerana iroborobon'ny jono eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fametrahana tendro ho an'ny fitoerana mpanara-maso mahiakara ny tamperibidy aty amin'ny Foibe eo resaka sinotsika zany hoe tsy sinorery fa ny mpandraha rehetrarehetra vahina ny gasy anisan'ny fanatsarana oentina amin'ity resaka jono ity zany amin'izao de resaka fanaraha-maso ny jono ny asa fanjonoana sy ny asa rehetrarehetra mesahatra mandrehitra ny jono zay na resaka fanangonam-bokatra zany dia hoisy ny fametrahana antenne na ivitoerana mpanara-maso ny jono any amin'ny faritra efa misy nanomboka zay tamin'ny taona ity fa amin'ny taona ho avy dia misy 10 no apetraka zany hoe le toerana zay hita fa tena misy vokatra be da be no ametrahana voalohany atao hoe prioritaire ho an'izay fametrahana antenne ka hoentitra ny ministera sy ny findram-panjakana fanaraha-maso ka io zany tsy hanavana an'izany izy fa matetika zany atanatrangana ohatra zao ny tranga matetika hita dia eo resaka vanim-potoana zay katonany jono zay fa eo koa resaka tsy fanajana ny abezany le vokatra le zavatra ho raisina ohatra zao ny crabe dia efa misy ny abezany zay tsy maintsy ny taille minimale moa lazana azy zay tsy maintsy respectena rehefa vokatra angonina ohatran'izay ny oloturie misy taille minimale ka raha voatratra tsy manaja an'izay dia tsy maintsy ho ampiharina ny sazy moa zany araka nambarako teo dia ny vokatra zay atratratra dia tsy maintsy sezisena raisina ary ny fahazoan-dalana zay magnambokatra dia sintonina avy hatrany tsy misy atakandro rehefa tratra manao an'izay zany ny orinasa iray na olo anankiray ao anatin'izay sehatry ny fanangonam-bokatra zay nizotra araka ny tokony ho izy ihany koa ny fanangonam-bokatra teo amin'ny jono sy ny fanondranana na ny de teo aza ny krizy ara-pahasalamana na hitampiakarana ny fanomezana ny permis de collecte satria mandidina ny 700 eo izany raha mita ny 500 izay nomena tamin'ny taondasa nampiditra mahery ny 1 miliara sy 500 tapitrisa ariary ny sehatrin'ny jono tamin'ny tamberim-bidy teboka izay nahitam-pambiazana ihany koa raha toka 1 miliara sy 300 tapitrisa ariary ho an'ny taona 2024 masontsivana maromaro no takina amin'ny fanamboarana sy fanavaozana ny taratasy fahazondalana anangonam-bokatra amin'ny jono no io fanatsarana fomba fiasy io
anatin'izay zany a takina ny autorisation a dia manaraka an'izay ny permis de collecte ny taona 2020 misy amin'ny karazany roa izy ireo a ao ny original ao ny copie dia ankoatran'izay a dia raha sanatrika hoe very ny autorisation sy ny permis de collecte dia miaraka amin'ny déclaration de perte zany manamarina an'izay zavatra izay dia ankoatran'izay misy an'le volet vert na ao anatin'le carnet d'expédition maitsomaitso iny izay manambara ny resaka statistique dia iny zany a tokony présentena na hoe aseho atolotra ao amin'ny eo amin'ny ministère zany ao mpikarakara rehefa tonga zay campagne zay ho an'ny vokatra andranomamy manokana moa zany a dia tsy misy ny autorisation fa tonga dia ny permis ny original sy ny copie no aseho dia manaraka an'izay ny resaka volet vert amin'ny resaka statistique izay maneho ny asa izay nitanterahany collecteur nandritra ny fotoana rehetra izay niasany tamin'ity taona 2024 ity. Manana fahafahana hanondrana vokatra an-dranomasina sy an-dranomamy manodidina ny 204,000 taonina isan-taona makany ivelany Madagasikara. Nisy fiantraikany goavana teo amin'ny fandefasana vokatra makany ivelany ny fisian'ny valanaretina Covid-19 satria tsy nisy afa-tsy 202,000 taonina no naondrana teo satria voafetra ny fandraisana entana ho an'ny Chine izay mandray 100,000 ny drakaka velona avy aty Madagasikara, eo ihany koa i Europa, Inde sy Maorisy. Fa azo tombony indray manomboka amin'ny alarobia faharoa ny volana desambra ka hatramin'ny sabotsy izao ireo mpikirakira ny tontolon'ny fikarakarana atao endrika amam-bika amin'ilay hetsika cosmetics karakarain'ny canal 720 eny amin'ny plaza Ampeflo. Hita avokoa araka izany rehefa karazana fanaingoana vatana hatrany an-tampondoka hatrany am-palady fanampanazavana. Amin'ny alarobia faharoa, fahatelo, fahaefatra ary ny fahadimy ny volana desambra ho avy izao indray no fotoana manaraka hiarantsika amin'ny canal 720 amin'ilay hetsika cosmetics etsy amin'ny plaza Ampeflo. Hetsika andian'ny faharoa izy ity entina amaranana ny taona 2024 hanomezana fahafaham-po an'ireo tia manaingo vatana. Hetsika mahakasika ny fikolokoloana ny vatana zany ny vatana ny bika manomboka hatrany an-tampondoka hatrany am-paladia dia hita ao amin'io hetsika salon cosmétique daholo ny zavatra rehetra izay tedavinareo mahakasika ny fikarakarana vatana. Ho hita eny amin'ny plaza Ampeflo avokoa indray izany manomboka amin'ny alarobia ireo karazana entana fikolokoloana atao endrika amam-bika toy ny coiffure, salon de massage, salon de beauté, produits de maquillage sy démaquillage ary ny maro hafa. Koa miandry anareo zahay avy aty amin'ny canal 720 sy ireo mpandray anjara maro izay mandray anjara amin'ny hetsika cosmetics io manomboka ny alarobia izao ka hatramin'ny sabotsy misokatra amin'ny 9 maraina ny vavahady ary mihidy amin'ny 9 arivo monja ny vidim-pidirana. Andian'ny faharoa ny hetsika cosmetics mbola misy araka izany ny andian'ny manaraka dia ny foire fouille de Noël ny faha-1 amby 20, faha-2 amby 20, faha-3 amby 20 ary ny faha-4 amby 20 desambra. Ho an'ireo mpivarotra maniry ny andray anjara dia mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina fa efa feno kosa ny toerana etsy amin'ny plaza Ampeflo amin'io hetsika foire fouille de Noël io. Fa misokatra ny fisoratana anarana amin'ny taona 2024 ho an'ireo maniry ny hanatanteraka fiofanana ao amin'ny OILTP Madagasikara, fiofanana ahafahan'ireo tanora manana traikefa sy fomba fisainana ary fomba fanao hafa indrindra manova ho amin'ny tsaratsara kokoa eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina sy ny politika. Mandritry ny 10 volana eo no hanatanterahana ny fiofanana ary efa mahery ny 300 ireo tanora efa nisitraka izany ankehitriny fanampanazavana. Ny OILTP Madagascar na Youth Leadership Training Program dia ivitoeram-panofanana tanora manodidina ny 13 taona hatramin'ny 30 taona izay manana viana natetika satiana ivelatra bebe kokoa eo anivon'ny fiarahamonina mba ahafahan'ireo tanora manana traikefa sy fomba fisainana ary fomba fanao hafa indrindra entina manova ho amin'ny tsaratsara kokoa. Isan'ny masitsivana zany izay taona izay eo ihany koa zany ny fahafantarana fa io tanora te sitraka n'ilay fiofanana io dia manana sotoavana efa mba
imatomatesany ary tiana toanana ary indrindra raha olona mety raha olona efa mba manana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena no milatsaka. Nanomboka ny taona 2004 no efa nanomboka ny fampiofanana tanora tato amin'ny OLTP Madagasikara. Mpiofana mahery ny 300 teo eo no efa nisitraka izany nandritra izay fotoana izay ary efa miparitaka eny anivon'ny fiarahamonina eny ny fahaiza-manao no raisin'izy ireo tao anatin'ny fiofanana eo amin'ny lafiny sehatra maro samihafa. Ny Youth Leadership Training Program na OLTP dia programma mpiofanana natsangan'ny Frédéric Ebert tamin'ny taona 2004. Ankehitriny dia efa mahery ny 300 eo ireo tanora nisitraka ny fiofanana izay maro amin'ireo no manana andraikitra samihafa eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny firenena. Any amin'ny ao anatin'ny herintaona izay anarahan'ny fiofanana dia misy lohahevitra samihafa dinihana fa eo ihany koa izany ny fianarana manokana momba ny leadership politika sy social sy ny développement personnel. Efa misokatra araka izany ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry ny andray anjara ao anatin'ny fiofanana miaraka amin'ny OLTP Madagasikara taona 2024. Manentina ireo tanora araka izany hanatanteraka fisoratana anarana dian'izao satria amin'ny 9 janoary no mifarana izany. Ity ankoa no entintsika mamarana ny fampalam-baovao amin'ity androany ity. Miisa 210 ireo mpianatra ozandary raisina amin'ity taopikatroana 22 raika amin'ny 22 ity. Nanomboka androany faha-3 Novembre hatramin'ny faha-9 amin'ny 20 Janoary raika amin'ny 22 ny fametrahana antotan-taratasy 20 taona hatramin'ny 30 taona ny lehilahy, 20 taona hatramin'ny 20 taona ny vehivavy. Misehatra amin'ny fampandriana ny fahalemana ny zandarmaria pirenena, miasa ho an'ny fiarovana ny firenena ihany koa. Feno aza Ariana sy Rivinirina Tekaleo. Mpianatra ozandary lehilahy 900, vehivavy 20, mpiadina efa niasa ho an'ny tafika 100, zanaka zandary navadina vidan'ny zandary matiam-perinasa miisa 100 ary spesialista miisa 20. Ireo indray ny toerana malalaka ahafahana miditra ao amin'ny fianakavian'ny zandarmarim-pirenena ho an'ny taom-pikatroana 22 raika amin'ny 22. Mitsinjara roa ny fanadinana idirana zandary ho amin'ity taona ity. Ny andiany voalohany ataony 17 Martsa sy 18 Martsa raika amin'ny 22 ary iray volana aorian'ny voan'ny valin'ny fanadinana voalohany andian'ny faharoa. Dia ho an'ny lehilahy dia tanora eo anelanelany 20 taona ka hatramin'ny 30 taona no ilainy. Izany hoe teraka eo anelanelany voalohany volana janoary taona 2019 ka hatramin'ny 30 desambra taona 2020. Ho an'ny vehivavy kosa dia tanora eo anelanelany 20 taona ka hatramin'ny 20 taona, 20 ans à 28 ans no takina. Izany hoe teraka teo anelanelany voalohany volana janoary taona 3 ka hatramin'ny 30 desambra taona 2020. 35,000 ariary na 5,3 alina ariary no sara-pandraisana anjara amin'ity fanadinana ity. Ny diplôma baccalauréat no manipaizana farany ambany takina. 2,20 metatra ny lehilahy sy 2,13 metatra ny vehivavy ny refy farany ambany takina. Nanomboka androany fametrahana ny antotan-taratasy eny anivon'ny Braony Zandarmaria mifarana amin'ny 9 Janoary amin'ny 10:00. Misy isan-taona ny fanantevenana anisan'ny zandary miasa ho an'ny firenena, mampandry fahalemana any amin'ny faritra mena eto Madagasikara sy any ambanivohitra. Dia izay indray ary no namarana ny fiarahako taminao tamin'ity androany ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mitohy ny fandaharana eto amin'ny fahita lavitra Dreamina ny tena kosa mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le Jite et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul.
bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le Jite. La saveur ultime des fruits. Tianatra tsy ahisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny le Jite. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le Jite. Caïcine Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caïcine Mall vous a présenté le Jite. Nifnday, Mouras Mafi, Nefa Matanzaka. Techno vous présente le Jite. Techno, expect more. Esmia vous a présenté le Jite. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous a présenté le Jite. Softex, pour nous, est tellement nous. Itel nanolotra ho anao teo ny le Jite. Itel série 16, selfie ia ou cigarette, tsara kokoa noho ny hafa.